voalohany indrindra manasatana na matetika misavony sy ny rano. Faharoa, tapeny milatosary ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsonina 110 na 700 amby. Limitation à 2 vitesses. Ela fa direto mifampitapy indray izy mitramo ary sokony be sy rafilo manamona ny isany Mirabana rehetra miaraba sokony sakoi timy ano samby iaraba voalohany fa sady mifanaravanareo miala tena any rezako azy sida ny fanidorosano sy mifanarao fa tonga disana so tonga zao enao ohatran'ny fitendrazao razao hoe enao raha omby iafana mita raha omby no samy fa sody ina to azo to eny mitretro enao raha omby dinamita sady sanga asongasany sady sanga asongalarany sany asongasany omby Fadi taloja, reto haneramanito, mapteiva famis, sagamamente somente mito, somente sadrote minha pomora filho, não sei não sei se todo deixa não, deixa Limitation à 2 Ini mamuci apa ya tembus deh? Semua pada dalam notai bukan fana mana rumah sedang saya. Kita ikan ada di sana kamu tuh kali apa yang tuh ya? Apa ya mereka ya lagi? Kopi, Eri, Honora, Francis Tipo. Di mana ya? Sekian lah. Kamu kita hidup mana pun nama mana muban di desa macam kerai. Sekarang lah dia kami semua sebut. Kalau kami itu rasa kami itu rasa kemarin. Saya boleh não, uma da fofobia não, já não, mas é que cima de piloto, tá tirando nele. Salame. Ya, era para querer ireo isa momba ny fivoaran'ity fiatretsika ny coronavirus ty fa maro no azo tonga mba nitiny ambara fa tsy de mahita loatra hoe aila zao fa ndraindray zay tsy mahely fa le amin'ny etoandro iny na de mandeha daholo majery amalana zay
nivoaran'ilay aretina ny firariana nge tsy nivoaran'ilay aretina fa ny afoana azy mihitsy zay mihitsy ka omaly ary dia tsy aivona amina zany hoe 17 tany Tomasy nahary sambany nisy ray tany Mahajanga ny toko maso ny sitrana 10 omaly io omaly 17 ny volana May io ary ny tsabony eny amin'ny hôpitaly zany dia 300. Ny tena hita fa tena lazoen'ilay aretina mavesatra loatra dia iray ary ny fitambarany mitondra manarotso satria manarotso asotra fa tsy namiana misy tsy miana tsara manko dia rehefa manarotso namiana riaresabotsy namiana fa nisy masitrana manarotso mampatahotra angela hoe manarotso ray mibozy le manarotso zany ao anatina ao anatina atao hoe be olona tsy hoe mino misy vokatra ho azy eo anio fa engany mba tsy le izy tsika ho aza matorotoro manana aretina io efa miteny foana eto tsika hoe mandady io trambo io ary io zany tsy eny zany io mila le fandraisana ndraikitra ny tsirairay ary zay misy le tiany filoham-pirenena olazainy io hoe matoa izy tsy niteny zavatra be dia be fa tsika mantsy ny andro hoe inona le zavatra olazainy io ny zavatra olazainy dia zao hoe de meridiavinareo ataovy ny fahatongavan-tsainanareo fa izy efa reraka be miteny le izy erika nandrasan'ny olona maromaro de resaka teo amin'le fanampiana tosika foana fa tsy mba nieritseritra inona zany andraikitra le hoe tokony ho raisiny tsirairay manoloana an'io valanaretina io fa le izy hoe rika raha ohatra ny teny an'le zahatra ny teneninao teo tsy ohatrany hoe pessimista loatra indray hoe raha hoe zay no tenenina hoe le niteneninao teo hoe io tsy maintsy nitomby hoe zao mandady ny trambo zavatra lozika ny teneniko za hoa mampatahotra foana eto za ndray tsy mitsangosango zany le izy aza matorotoro manana retina ny zavatra ny lojika ny zavatra ny teneninao le izy raha ohatra hoa ohatra zany tsy le izy hoe zavatra noentina fa ny ivelany le hoe importé ie dia mbola manaika hoe fa efa contact ary amin'izay jereo fotsiny le faritra eto Antananarivo resaka io za tsy miteny Tamatavy tsy miteny Batorazaka tsy fa eto Antananarivo io teneniko io jereo fotsiny le faritra eto misy aty misy aroa misy ary misy ino moa zany inona ny tsaokevitra rasaina amin'izany efa miparitaka izy efa miparitaka dia dikan'izany lojika zany raha ny lojika ny zavatra ny anankiray fa ratsy no ny mpanampaizana ny tena mamindra amin'ny olona anankitelo dia ataovinay ilay kajy efa miasarotra ny famehezana azy sarotra io ary izay no mahatonga anazy miteny an'le hoe tena io zany ny tsirairay tompona andraikitra amin'io zany zay le auto immuni zary mahay ianao tena mahay mihitsy isika no tokony ho tompona andraikitra amin'ny tenatsika sy manodidina atsika dia voafehy io fa raha mbola tsy zay dia tsy voafehy zany io raha mbola iandry ny mpitondra raha mbola iandry ny mpitsabo raha mbola iandry fitiliana eo ny tranonao
zay mihitsy am'voameny ka zay ilay kabary ny teneniny dikany kabary ny teneniny fa ny zavatra ny lasa adino zao izy le gel ny anaty taxi be tsy misy mafinaritra ka mafinaritra mino mantsy zao fa mino antsika ny akabiazany le taxi be rehetra zay mandeha ny médicudina any amin'ny tanàna any de zao rehefa maka lasantsy amy galana nareo ao amy galana manomboka izao hatramin'ny valo ambin'ny folo angambany izay raha tsy diso aloha mikony fandinihana kely hatramin'ny manomboka valo ambin'ny folo hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo hatramin'ny farany volana zany nanomboka androany omaly dia rehefa maka lasantsy amy galana nareo de sady mahazo gel no mahazo essence no diovina lay asina fanafody ary mahazo tsikitsiky mahazo arahaba gel ampiasainao anaty tôbily io fa tsy hoe gel taxi be io any galana zany fa tsy hoe mahazo gel de le tanan'le sévère sy ny chauffeur no asina de tsy atao amin'ny volo koa io de osotrositra amin'ny volo io ray mibozy fa nge gel fa shampoing aliny eo tsy mampitsangana volo ake de zay avy amin'ny galana izy raha teo mpanoana fandarana de ny taxi be rehetra zay maka lasantsy eo amin'ny tobo galana ve ny taxi be ihany fa tsy ny fiara tsotra saika mandeha hoany amakitondra an'le fiara koa tsy asina lasantsy tsy azina lasantsy iny mbola tsy hainy laha izy manko fa raibozy modikaiky zay mba hampazava tsara an'le fampitakevitra zany fikafika raibozy iny fa za eo le mitaitaitra eo zay modikaiky de moro atsika rehetrarehetra toko koa salama vitany araby zay alefaso alefaso ka efa nanometaray marika ihany nareo teo matsy hoe telonjato sy roa amby roapolo sy telonjato roapolo roa amby nisan'ireo olona marary zay efa nivelabelanareo teo mitondra ny otrikaretina fa tsy hoe marary mitondra ny otrikaretina coronavirus fa efa nivelabelarinareo teo le izy hoe efa tena cas contact zany hoe fa fifandraisana amin'ny olona samy olona ndray le izy zao fa tsy le misy an'le cas importé intsony satria efa tany amin'ny faha 9 volana mars no fantatra fa nisy importation na olombelona farany raha ny tokony ho izy miteto amintsika eo koa zao ny tsy fantatra hoe mba manahoana ny fiarovana ny sistanitsika ary ankoatra ny sistany anabakabaka fa raha ny sistany an-dranomasina zao manahoana sy manahoana ny any tsy misy olona ave mitsorika avy any Mozambique any mandeha lakana makaty sanatriavina ny avy any Comore sanatriavina satria ireny zao no akaiky atsika ny avy any Tanzanie any Zanzibar reny ny Zepars aloha fantatro fa tsy nisy mihitsy ka justement d'accord iresaka kely momba an'io île Zepars io isika zay folana ihany ny lela anisan'izany ny tenako mba tsy teny azy hoe île Zepars satria anarana ny antsoan'ny frantsay azy zany île Zepars zany fa ny mba etsotsika azy malagasy satria itsika de mitonona fa antsika ireo de mba ireo nosy manodidina antsika satria raha nosy manodidina le izy mba anodika zany hoe atsika le izy tsy tena mitombona lay tohan-kevitra hoe ahoana koa moa ny ambony Fransa hoe 4 kilometatra miala azy ihany no anazy le nosy nefa ny tsika zarara misy amanjato kilometatra miala ny sistantsika le izy de tsy ho atsika ve zany raha eo amin'ny resaka géopolitique anyty tany ty angamba ho sarotra be amintsika ny iteny hoe tsy anazy io raha izay no tohan-kevitritsika satria ila réunion arany anazy ka iady aminy zany ianao fa itsika anao kaikany la réunion kokoa imayoty ane anazy ka iady aminy ka izay matsy fa tsy atsika ireny fa anazy la réunion ila réunion any Comore imayoty fa ny atsika aloha dia atsika ireo nosy manodidina madinidinika aty amintsika ireo toany nosy be sy Sainte Marie zay fantatsika izany ohatra ny nosy Komba ry nosy Mitsio misy nosy maromaro zareo reny nosy tany hely ohatra zay parc marin any Madagasikara de tokony ohatrohatrany reny ireo nosy manodidina antsika ireo tamin'ny herinandro teto vao avy nambarantsika teto mihitsy fa taorina niny fifampiresahana nataon'ny Flora Joel tamin'ny France 24 sy RFI iny zay nametrahana fanontaniana mikasika ny Covid organique mikasika ny coronavirus
zay nandritra ny tsy fantatro 10 minitra teo le resadresaka ny fanaovana fa segondra vitsy fotsiny tao anatiny io no misy ny zavatra mety hanafto inandry zareo frantsay dia ilay fanontaniana napetraky mpamandripandrika fanontaniana iny lay antsoina hoe Christophe Boisbouvier ohatrany colis iny ozy izy hoe fanontaniana farany Andriamatofilo ireo nosy manodidina any Madagasikara ireo takinareo amin'ny Fransa io fitakina manontolo no ataonareo sa fitakina fiaraha-mitantana namaly tsy ampiambambana mihitsy ny Flora Joel zany eritretra ary mody asiny zareo mizansena kely izy hoe io fa miambamba ay le miandry le feo le satria eny le fanontaniana hoe taraiky vao tonga toy ny zay mieno eto amin'ity RDJ-tsika taraiky eny feo vao tonga olona miantso telefony reny taraiky vao tonga le fanontaniana fa tonga de namaly tsy ampiambambana ny Flora Joel hoe fitakina manontolo ny nosy manodidina no ataonay fa tsy fiaraha-mitantana zany famerenana ny zonay hitantana an'ireo nosy ireo vita la interview zay naharitra 10 minitra segondra vitsy zay ary ny ampitson'iny de namoaka filazana ary zareo frantsay fa ho ataony réserve naturelle nationale zay lizy rasy diso réserve naturelle nationale iny vondronosy glorieuse tahirin-javaboary ho an'ny firenena Fransa anaovany fitsapana ary anaovany ny vondronosy glorieuse zay ho antsoitsika malagasy ihany ko satria efa nizarina tamin'ny glorieuse sy ny Rouen de Nova sy ny Basasy d'India sy misy anarany amin'ny teny malagasy izy reny zay natsointsika malagasy tao anatin'izay fitakina izay fa hoe nosy sambatra no anaran'ireo vondronosy madinidinika eny reo nosy reo fa misy antony ao matoa ny ampitsoniny izy de nanao an'izay dingana izay ny dingana tsy maintsy atao mo maneran-tany rehefa ho atao réserve naturelle ny toerana ny valan-javaboary anankiray na ny aire protégé anankiray de tsy maintsy mandalo amin'le fakankevy-bahoaka fa tsy fitsapana fa tsy référendum izy fa consultation fakankevy-bahoaka hoe ahoana ny hevitrareo fa ho avaditsika ho réserve naturelle nationale ity vondronosy glorieuse tsika ity matoa izy miteny zay de mieritrretra fa azy frantsay io ary vahoaka frantsay io antaniny io fa tsy ny vahoaka malagasy mihitsy zay mpandeha eo amin'ny toerana io ny vahoaka malagasy tompoko de mpandeha am'ireny toerany reny am'ireny nosy reny satria mieritrretra ny vahoaka malagasy ireo mpanjono an-dranomasina ireo fa azy io nosy io ka de ananany zotateraka ny mitrandraka zay zavatra ao na makatrondro izany ny faro-dranomasina manodidina eo na maka ny atodimborona eny zany na mandeha makamaka vato eny zany mieritrretra zany le vahoaka malagasy ary miteny gasy zareo reo ary malagasy zareo reo mizaka ny zoam-pirenena malagasy fa nidonginy ny frantsay ireo zavatra reo hita mihitsy ny lavalosisy hoe valy teny ho atsika malagasy le tao arinan'le tena valibotana mihitsy le izy tsy rony tsy ventiny eo de anao consultation publique izy de hoy aho hoe tena mba tsy rarany kosa tena fanambanina mitovhevitra tanteraka amin'ny tehin-drazana ary velo Jacoba izay ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny tena koa zay minoko moa zany fa hevitry ny mpitondra fanjakana amin'ny kapobeny misy le izy nampanatsony nga io ary dia nampanatsona ny ambassadeur ny France izy atao narandraha iny Bouchard izy zay Christophe Bouchard sa izy Bouchard ohatrany Christophe Bouchard zay izy nampanatsony izy ary indrisy nivoaka jengijengy ny tanondrika lohany rehefa nivoaka avy ao amin'ny ministère ny raharaham-bahiny ao anontany mpanao gazety izy nidongo tsy mety iteny ozy izy hoe tsy mamoaka feo ty kasibosiko ty ozy izy nefa ny olona rehetra ary mamoaka feo daholy nidongo tsy mety iteny izy kasibosy misy anina tao anatiny ka tao anatin'le kasibosy nasiana scotch misy anina fetsy le dala tsy fetsy izy fa tsy manakambara tsy mahita teny eny zay tena izy no tratravarany eo de alony tsy mamaly ngapany satria nidingana molo zany satria zay no fahafantarako azy ny dingana anankiray réserve naturelle nationale dia mbola eo ambanin'ny réserve naturelle intégrale andraso ireto avy ireo filaharany valan-javaboary amin'ny kapobeny zay tantaniny eo amin'ny sapandraraha miahy ny rano siniala io teneniko io miaingy aloha am'le antsoina hoe station forestière zay ambany zay mbola tsy fantatro fa mialatsiny mety jardin botanique safa forestière ndraiky tsy fantatro zay ao ambanin'izay fa misy hoe jardin botanique angamba mety tsy ao anatiny jardin botanique reny tony parc PBZT ny Tsimbazazy tony ohatra
parc biolojika zoolojika any Tsimbazaza reny ohatra fa misy ny station forestière mbola tsy niova aorianan'ny station forestière de miakatra kely ho lasa forêt classée misy io eto amitsika ary aorianan'ny forêt classée izy zay vao lasa réserve naturelle nationale ary aorianan'ny réserve naturelle nationale izy dia ampiakarina ho réserve naturelle intégrale rehefa aorianan'ny réserve naturelle intégrale izy de lasa parc national misy parc national terrestre de misy ny parc national marin ohatra ny ao amin'ny nosy tany hely zao zay aporosihana atsika zay afaka mandeha avy ao anosy be izy mandeha vedety mandeha makeny zany hoe mandovo vola zay anao raha ohatra ka tsy maintsy mandovo vola moa zany mazava ho azy de raha ohatra ka isakafo eny anao amin'ny atoandro de misy kaly mahafinaritra hoan'ny bozaka eo rarinao fasika eo le tsy de fa misy mikarakara sakafo any efa omena vola ty meloty iny raha ohatra ka tsisy an'zay fa parc io parc national io parc national marin io zay misy musée ihany kio ao anatin'io atsika malagasy soma tsara mihitsy io frantsay leno tsy manaiky azany tsika eo nahiteny ny olona hoe fa inona koa nefa anao to Madagasikara hany io ve de ho vitatsika iny mitatana an'io rangaty mihitsy le olona tsy be de be ve ny olona mahita hoe totrany tsy vitanao zany mitatana ny tokantranonao zany ome olona ary ny tokantranonao rehefa tsy kely le tokantranonao natirany lavitra fa tsy hoe la réunion kely foana nomena ny olona de io ny anlisany io zavatra zany zany de tena hita mihitsy ny fanambanina sy fanaovana tsinotsinona andra malagasy zany le izy isika moa misy le izy zany misy olona manao ady hevitra any amina zavatra ilany hoe tsika koa ve de aresy frantsay raha iady amizareo fa nga moa resaka tontondro sy basy izy ty tsy resaka tontondro sy basy angeno ampedina amin'io hoe fa raisonnement lay ady hevitra alefaso ny antony aloha voalohany indrindra ara-géografika ady akaikinay ane io bo atao hoe tsy mitombona andray ary zany antony ara-olombelona ny olombelona nay ane ny makeo fa ny anareo nalefa eo miaramila gasy be de be areo misy fasana antony anankiray ara-boajanahary Andriamanitra angeny de efa niteny mihitsy tamin'ny malagasy tany aloha tany hoe ireo ny zavaboary anjakao fa ny antony mahatonga ny olona hanala azy koa mantsy hoe andrenam-poimerina any efa niteny eny ranomasina valapariako tapitra treo zany ny anlaisany teny vatikany efa ny olona hafa daholo gatsy didin'ny ranomasina reo nosy kely reo gatsy eo am'le ranomasina farany izy vao napita ranomasina zany de efa tsy haina andrenam-poimerina tsony ka andrenam-poimerina andraso aloha ka raha vao andrenam-poimerina no resahana de mbola tsy nandeha tsy nisy drone tamin'ny andro n'andrenam-poimerina ary tsy mbola nisy satellite nahafantatra an'izany ka hitana andrenam-poimerina oy Sainte Marie koa ka izy nosy be koa ka izy mbola tsy hitana andrenam-poimerina zany ary tokony mba ho avy eo raha honorahana zava-tsara ny kely malaza lay ny raha izy moa koa ny kely bibliaveria natorova ny rahana hividy crédit tataro tsara aloha tsy mety raha vao tsy maromaro manao an'izy ora honorah tokava malaky mety kely moa misy aloha le mety kely de ny rahana hividy crédit orange tery tany malalaka tery mbany irahana andrenam-poimerina irahana andrenam-poimerina tonga tany voadino vola verina niakatra ny azakazaka nahita olona nahita vehivavy nanetsa de niondrika de nitraka olo le vehivavy oay Ben Johnson ary tam'izay indrindra no naniraka ihany keo andrenam-poimerina hoe aleo amboarina any amin'ny David any ty demarera ity fa tsy velona ity Besarety David amin'ny Besarety fa David niteraka ho atsika ao an-tanàna ny Besarety hoe maniraka vao amreo izy andana ho ny teneny raha bobody ry Ambohimanga hoe tsy ampy sira le loka aka sira misy hoe sakay zay koa izy ale sakay tena marina mihitsy ka ato eo anaty rovy andrenam-poimerina de pilokely ny tena sakay tiany de nahariva ario rehefa tena hoe hihinan-kanina izy ka tsy ampy le sakay de misy olona irana mikrosy io miazakazaka be makeny Ambohimanga de miteny amin'eny Ambohimanga hoe
anaterana sakay olona hafa kosa aloha fa tsy manao le retora olona hafa ndray manao zay io dia tonga le izy nankirosy io nanan'iny io tsy mbola nisy soavaly fa taty amin'ny radama vao nisy soavaly tonga eo ny eo le zavatra inarany mahatonga an'izany vagagana mistery mety hoe namboly le efa fantatro zala zany le amerdement de nambolimboly tena nanana tena izy fa izy komantsy hoe mandana akao sakay any ambo manga talohan'ny faksany mbola nisy hoe fixe hoe zatra ray masivalo ity no île glorieuse letiko avy any mihitsy ny sarany ny île glorieuse de zara fa misy 1 kilometatra ny sakany izy io nosotra somary boribory zay le anankiray miala sakany izy zany efa misy aérodrome ao tompoko nasindry zala fiantsonana fiaramanidinao ary misy nosy kely anankiray keo eo akaikiny eo antsoina hoe île du Lys napetraka zareo frantsay keo ny anarana io mazava ho azy fa tsy maintsy misy anarana iantson'ny malagasy any atoerana an'io zany io fa anarana napetraka ny frantsay eo anelanelan'ireo nosy anankiroa reo misy an'le hoe roche verte zany hoe vaingambato izy io zany fa za mino fa tsy maintsy misy voromborona sy zavajavatra eo matoa natambany nataony zareo ho kasainy ho ataony valan-javaboary daholo io rehetrarehetra io raha ohatra ka schématiquement kisarisary zany izy tia fa raha lalana sara avy any ambony roplanina izy de toy izao hitantsika manaraka izao rehefa avy eo ndray rehefa avy eo Avec le bon lait frais d'un tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de Socolé. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de Socolé. La crème des yaourts. Socolé, le goût du vrai. Hey! Chips indray ary salto chips vovoatsiro fromage salto mijery télé chips ihany koa salto chips silisy salto chips oignon Salto, craquez la vie à pleines dents. Ronono velona avy any Atsirabe, crème mariatra tsara, tsirom-boankazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème Socolé vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avo eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème Socolé. Zany ka yaourt double crème. Socolé, ny tsiro tena izy. T'as vu le post de Feinte sur Instagram? Elle a fait une recette de tarte. Maman, viens, on fait la même chose. Non, viens, on fait le Tootsie Sled Challenge. Pas tout de suite, je suis en plein tuto maquillage. T'es pas marrante, toi. Tu ne vas même pas sortir, pourquoi te maquiller? Vous êtes incroyables, les enfants, vous trouvez toujours quelque chose à faire. Yo! Toujours à la page, depuis chez toi. Stay in! C'est 1 giga d'Instagram, Facebook et Messenger, avec 30 minutes d'appel vers tes numéros famille. Pour seulement 500 arrières, valable 3 jours. Appelle le 222 étoile 33. Orange. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery any antary any lasany Rasoir Bic ihany aky no ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic anatokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao Rasoir Bic ihany ampiasaina isanandro ronono velona avy any Atsirabe crème mariatra tsara tsirom-boankazo hafakely miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème Socolé vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avo eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème Socolé. Zany ka yaourt double crème. Socolé, ny tsiro tena izy. Hey! Chips indray ary salto chips vovoatsiro fromage salto mijery télé chips ihany koa salto chips silisy salto chips oignon Salto, craquez la vie à pleines dents.
Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. RTJ amin'ny Valmaraina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ity indray ary ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Anterina ny araba ho antsika rehetra izay mpanaraka ity onjam-peo ity amin'izao andro fa 7 ny volana May taona 2020 izao ary minitry manantena izahay fa isika rehetra dia hanaraka hatramin'ny farany ity fotoana ity. Nampanatsony ny ministeran'ny raharaham-bahiny izany hoe ny minisitra miadidy ny raharaham-bahiny eto Madagasikara sady lehibe ny diplomasia malagasy tamin'ny omaly iny tetsy amin'ny trano fiasany tetsy anosy ny ambasadoro avy any Frantsa miasa somonina eto Madagasikara Christophe Bouchard. Izany dia mba hitondrana fanazavana sy ilazana amin'ity minisitra ity fa ny fanjakana malagasy tarihan'ny président ny République Rajoelina dia manohitra marindrano ny vinavina ny gouvernement frantsay izay mitetika ny anangana valan-javaboary manokana ao amin'ny vondronosy antsoina hoe sambatra na ny archipel de Glorieuse. Izany vinavina ny frantsay izany dia tsy nifampiarahana ary tsy manaraka mihitsy izay efa nifanarahana tao anatina fampiresahana izay mbola tokony toy amin'izao fotoana izao ary efa mandeha tsikelikely izany fampiresahana izany. Isika eto Madagasikara raha teo dia tompon'ny vondronosy Glorieuse ny Ean de Nova, ny Europa, ny Bassas d'Inde ary ihany koa efa misy ny karazana fifanarahana iraisam-pirenena navoaka ny avy eo anivo ny firenena mpiambana. Izao fihetsiky ny frantsay izao raha ny firesaky ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Jacob Liva Tendrazanarivelo dia fanimbazombana tanteraka ny fifanarahana iraisam-pirenena ataon'ny frantsay. Eo amin'ny lafiny fahasalamana mahita sitrana miisa 5 vaovao indray Madagasikara eo amin'ny resaka fielezan'ny coronavirus eto Madagasikara izany. Ny marary kosa nefa dia nitombo 80 vaovao indray. Ireo vaovao ireo dia nolazainy teo anivon'ny foibe mpivaikona ho amin'ny fanarahana ny fampariana na ihany koa ny fifehezana ity valanaretina ity. Ny ao Mahajanga dia nisy anankiray raha ny taremarika amin'ireo 80 ireo, 70 kosa no ao Toamasina. Raha tambatra hatramin'ny 7 ny volana Martsa ka hatramin'ny omaly iny dia 223 zany no marary tratran'ity resaka coronavirus ity kanefa efa misy ny sitrana 7 ambin'ny 10 amby 100. Namoy ihany kosa anankiray ary mbola tsaboana ny olona misy hatrany amin'ny 2 sy 200 ankehitriny. Mpiasa iray eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana aty Antananarivo izay namitahiraka tao Mahajanga tao nanomboka ny 12 ny volana May lasa teo no voamarina tamin'ny fitiliana natao fa mitondra ny tsimokaretina ary izy io dia mbola tsy nahitana sorotaretina hatramin'ny omaly. Nandraisana fipetravetrany ary dia nakarina aty Antananarivo tamin'ny alin'ny alahady 17 ny volana May lasa teo. Io olona io voafantatra ny valin'ny fitiliana ary dia tsaboana eny Anosiala ity olona ity. Narahana mpitandro ny filaminana ny diany miazo ny renivohitra ary ny namany kosa dia mbola raha maso akaiky ao Mahajanga.
efatra amin'ny voalohany kosa no nilazany teo anivo ny fitondram-panjakana fa olona roa ihany no manome ny antotanisa momba ity resaka valanaretina covid-19 tonga dia Madagasikara ity. Atamin'ny omaly anefa dia nisy ny fanampariaham-baovao tamina tambazotra tserasera momba ny mpiasa anankiray ao Ambatovia ao. Andrasan'ny rehetra zany ny momba io vaovao io rehefa tonga ny filazana izany amin'ny alalan'ny fandraisana an-tana ny fanjakana ny fanapariahana ny vaovao izay iraisan'ny onjam-peo rehetra eto Madagasikara. Isika eto amin'ny RDJ dia mandefa mivantana izany resaka fanapariahana vaovao avy amin'ny fanjakana izany ka dia andrasana no momba io vaovao naparitaka ny filazana tao anatiny momba an'Ambatovia io. Ary farany ny fanampy ny fokotany sy ny société Lecofruit ary ny OIM nijery akaiky ireo mponina tena marefo ka nanolorana ny fanohanana izay nandritra ny fisian'ny aretina ankehitriny eto amintsika. Olona matratratra any amin'ny 700 no nahazo tamin'ity hetsika ity ary nozaraina 70 isaky ny fokotany zany toy ny Andafa Atsimo, ny ao Ambodivoanjo, ny ao Antsaso, ny ao Ambobahiny ary ny Nifary. Ireo rehetra ireo dia samy ao commune Karaobato avokoa. Tafiditra indrindra ny fijerena ny maolona ny fanampiana ary zany dia nomena an'ireo olona izay mpanasa lamba ny manana fahasembanana ary ireo hita fa tena sahirana amin'izao fotoana izao. Ireto société izay nanome ny fanampiana ireto dia mpiaramonina amin'ny toerana misy ny commune Ankarobato iny ary ao anatin'ilay groupe antsoina hoe groupe Bazanina izany. Izany rehetra izany dia ny fanarahana tamin'ny chef fokotany ny famaritana ihany koa ireo olona tokony ahazo ny fanampiana ny arahana tamin'ilay antsoina hoe komity loharano. Ireo rehetra ireo dia midika fa mandray anjara feno mirahina amin'ireo mponina any amin'ny toeran'iny ny olona mpiasa teo anivon'izany OIM sy ny Lecofruit izany. Mifarana hatreo indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ ary dia isaorana isika rehetra tompo lahy sy tompo vavy mbola hifampime fotoana aminay indray afaka adiny roa. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Namanarabelo napinita vatana teo. Misotranao zandro lahy amin'ny fampitana vaovaonao teo. Nilazan'izay vaovao izay vaovao mifandraika ihany amin'ilay zavatra andresantsika teo moa izy na izany zany ary aloha. Satria tsy maintsy mbola miodikodina ao anatin'ilay hoe coronavirus foana koa le vaovao fa na izany zany eny anjoronjorony eny tsy maintsy mandeha ny fiainam-pirenena. Fa misy daingy ihany koa ary dia misy tazo boka izay namono fa 200 mahery. Misy coronavirus ange vao anankiray anankiroa miaraka any Ambatovia. Misy accident automobile mihitsy koa ne mahafaty olona. Zay tsy voaresaka mihitsy ny arozany fifamoivizana. Fa resaka aretina mantsy le tazo boka mbola mamono maro kokoa. Ary ny tena atahorana koa atsoatsy dia ny aretim-bilany. Satria rehefa nona eo dia marefo. Me marefo ny hery fiarovana rehefa nona. Fa nankona manao satroka ba ohatran'io natagnatanana regny dia atony azokazoko saigna zao dia misy bakiraro lava be indray zao ao ambany ao zao dia miloko siredreka. Miaraka mikapakiran'ila regny. Dia le pataloha Stockholm ohatra ty ambadiky ny zipo aty dia rehefa agnasena am'izay vao sasana zao foana aloha mandrapa. Mandrapisy volo. Taoko dia mangitsy. Tsika ne jeren'olona amin'ny télé ne tsika ne. Tsika le volo mihitsy nefa lasa sisy. Zany hoe raharaha ny misika taindena foana hoa. Fa dia fa nanome anina ho antsika mpitondra taxi be ny galana manome fanalefana moa zany. Sa manome tombony atsika ny galana dia tsy akory zany fa manomboka omaly hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana me dia anareo rehetra izay maka solika taxi be taxi be. Ay misy fetrany misy andro fetrandro le. Zay rehetra maka lasantsy ao amin'ny gasoil ao amin'ny galana. Fa io gel bazina produit pétrolier. Hydroalcoolique ameny gel nareo ampiasainareo anatin'ny fiaranareo
dia diovina ihany koa ny fiara le diovina io zany a aseptizena moa zany ny filazana zany zany hoe sina fanafody rarahana fanafody ny fiarakodianareo ka misy tombony ohatry zany vare de miazakaza haingana faingana de faingana makao amin'ny galanary taxi be rehetra ie zay ny ambassadeur ny Chine any Israely maty tany Israely tao hôtel la vie vafy izy zany ary eto amieritseritra be de be ny olona malaina ny Donald Trump na tamin'izy vaovao fidy iny na izy am'izao ankehitriny zao na ny olona any andafy any na itsika eto Madagasikara eto samy maneho ny heviny tsy milay ohatra ny eritrereto mitovitovy sainana amitsika zany le rangaha iny atsony hoe Donald Trump iny izy iny ohatra malaindaina OMS zay mihitsy mivolany aloha izy iny ohatra malaindaina Bill Gates zany eny satria mantsy manana an'ilay fihetsika nationaliste izy zany hoe le fitiavan-taninrazana amin'ny fietreretatsika azy de ohatra ohatran'izay ka isika rehefa ty taninrazana de malaindaina vahiny de rehefa malaindaina vahiny de isika nefa le vahiny rehefa tonga any de ohatra malaindaina le olona malaina vahiny isika kanefa tsika koa tena manao an'izay tsika ne malaindaina vahiny efa impiry moa reo apatride reo no ny teny hoe zahay ene ka tsy fantatry zay olona any Inde sy any Pakistan tsony ene fa de fa eto ane ny taninrazanay ka de miangavy zahay mba ho considerena hoe malagasy zahay tezitra malagasy elezany ary miseho amilay tsaralana tsy reo karana o tsaralana leo manana nationalité française reo angely izy tsy reo hoe nivandry reo fa misy ny karana tena tsy hitanareo ve le nalevako tamin'ny televisiona tsy miankana andray mandeha misy PDB izy eto tsy manana kara-panondro izy sady tsy teratany karana izy tsy indo izy tsy pakistanais izy no sady tsy malagasy izy tsy frantsay misy nanome tomobile izy tao Majunga satria chauffeur ny asany ao Majunga misy nanome tomobile izy ataony mutation tsy afaka manao mutation satria za tsisy kara-panondro tomany izy mahay miteny asa zareo gasy izy teto izy miteraka ny ray aman-dreny miteraka teto izy milevina milevina eto izy ao Majunga izy mihinambary izy manao ny fomba rehetrarehetra izy fa izy silamo teny fenao hoe hanokakana fa izy de silamo satria ny communauté-nay ozy izy mivavaka amin'ny silamo de silamo izahay zany akory no ilazana hoe foko hafa izay fa zay de fa mieritreritra hoe malagasy ny tenanay ary Francis isandray reny le olona le mitafy lamba be le mandeha be be mitondratondra tsy avy any mihitsy reny ka tsy reny le izy fa le misary loatra amin'ny arabo ohatrany jihadista tsaitsaiko reny so de le miaraka amin'ny apôstôly tsaratsara reny le mandehandeha reny izy so de le hoe zanaka Israely le tatsy ambany tetezana le bypass taloha de any Port Berger any zareo zao fandroany olona tao amaro voay izy nandritra ny fotoana maharitra de tsy fantatro tao amaro voay izy nandritra ny fotoana maharitra ary misy tantara maromaro mifangarongaro zay mila hamarina hoe marina sa tsy marina fa tena ny zavatra fantatra aloha dia le misy lehilahy anankiray manambady maromaro amin'izy ireo le vehivavy maromaro amin'ny zareo ao tao amin'ilay tanty ipetrahany tao amaro voay tao akaikin'le toerana fanaovana spectacle de tsy fantatro mihitsy na raisy valo Francis de manambady eo izy tsy fantatro aloha zay zavatra ataony eo aloha zany fa mikisaka izy moroany commune urbaine maro voay izy de lasa nandeha nifindra any amin'iny RN6 iny nafatarako azy farany any akaikikaiky ny Port Berger any zao izy zao tsy fantatro tsony ndray fa zay manambaovao momba an'zareo de mba meo fa communautaire mitokana izy mamboly tsy mamboly manana tany izy fa mikarama mamboly no asany zareo zay ny fidiram-bola am'izao fararano zao mikarama mitsinjavary ohatra fefa elaela moa zany nainoka vaovao momba farany momba zareo ka de fa miamaro very zareo amin'izy le manambany ka Mitterrand de mameno ny tany ve tsy feno izy zany ny farany ka ny sao de tokony ho tiliana coronavirus misy ny olona zay hoe tsy manana firenena mihitsy reny le antsoina hoe apatride zay misy sampandraharahany firenena mikambana miahy an'izany zavatra zany reny zany le hoe Romanichel ty Madagasikara ny fomba ny karana vao miala taniny ianao de fa tsy karana tsony zany ve tsy mahalala zay tsy misy avoaratra zay zao Inde zao aozy izy satria mbola tsy tany na tany ray mandeha zao izy mbola tsy tany ary na ray aman-dreniny aza nefa mileviny eto Madagasikara atovy ihany ary miala foana ny tanin-drazana fa de ivery ianao ka tsy izy tsony no resahana an'izany fa efa ny ray beany sy reny be any tany aloha tany satria efa izy efa eto de eto izy ka be de be neny gasy ohatry zany de rehefa tena maneho an'ilay fitiavan-taninrazana zany lay hoe Donald Trump miaro ny sisy taniny mba tsy hidikidirany zao olona rehetrarehetra zao halan'ny olona
hoe miseho milay de aza koa de vita zany ka ohatry zany nefa tsika ane de ohatrohatry zao zavatra miseho am'izao fotoana zao io ka itsika de tokony ho sarom-piaro amy tanitsika eo indrindra mantsy Francis antsika ny nosy miparitaka ty manodidina atsika ty a hitan'ny Francis eo mihitsy mantsy le izy isika zao raha ohatra hoe ho amin'ny Frantsa mihitsy zao le ataoko hoe adva zany lo hatreto raha makany Frantsa zao ianao sarotra be mihitsy mikarakara taratasy rehetrarehetra idirana any ry zalahy nefa tonga eto ohatrany miditra ohatrany hoe anazy le tanàna ohatrany hoe miditra fotsiny tsy haiko ny mahatonga an'izay mesdames et messieurs vous êtes les bienvenus voilà c'est le izy aloha angamba ny sasanangy samy hafa aza mampitovy ny lakana sy ny zahatra fa raha amina toejagam-pifandraisana toy izany fetreretako azy isika zahatra fa zareo lakana ary ny vadia sika sambo mihitsy ary zareo mijanonao zahatra ny ankabeazatsika dia faniritsika zao hoany an-dafy zao firifiry amindra malagasy moa no mitady ny fomba rehetra andehanana hoany an-dafy ny atsasaky manila an'ireo olona ireo de ny mba hijery an'izao an-dafy zao fa te hiverina eto ihany rehefa avy eo fa ny kelikely am'zareo reo zay maromaro anisa ihany ko izy nefa na izanaty zany azy te hijanona any hiala an'izao fantrano eto zao mahafantatra bandy aho tsy ho teneniko hoe bandy avaiza sy avaiza fa manjary fantatra reo hoe ianina zao de tian'le teneny zay de ny aina teto tamin'ny fomba ohatrohatra izy tsy mahavovoako itsika zao izy tsy netinety ny asaniasa tatsy ananana tatsy izy de asaasa kely na zara tsy mahavelombady zay no asan'le ry hitako izy taty aoriana any am'izao Paris zao miaina soma tsara mihitsy inona hoany asa laty zao tena asa serveur no asako izy le ry fa mety tsara mihitsy miaina tsara mihitsy ary mahavelona vady aman-janaka soma tsara mihitsy ary reny olo reny de le mitady fika am'izay rehefa avy eo inona raha Francis mba zavatra azo atao any amy tanàna any fa tena mba te hampiasa vola de tsy haiko koa ny olana am'le olona any an-dafy mantsy manana eritreritra hafa am'izao Madagasikara zao izy rehefa mipetraka 5 taona any eritreretiny fa nandra sy kendrina daholo le olona ty fa zareo any mahay an'io fampandrosoana ty io ary de miteny izy hoe ny fampandrosoana Madagasikara tena hitako tsy mipety amin'io ary ty le fomba fiteny zareo ny tena marina amin'io ane zany hoe tsy marina daholo zany le zavatra voalaza ty sy voaeritreritry ny olona ty io fa ny zareo any ny tena marina amin'io ane de zareo reniky manaonao espace etseroa le manangana trano manangana tokotany handraisana vahiny handraisana mariazy naovana fetifety zareo reny ary misy olona kosa nefa mangina tsy miteny fa de fantany ny fahasairanana eto amty Madagasikara ty fa nena tamina ramatoa anankiray zay aty amin'ny toeram-pivarota-mofo anankiray eto Antananarivo tsy ho teneniko hoe aiza le izy mba tsy eritreretinareo hoe fantatrareo le olo zay tsy maintsy misy miteny any reo hoe ianona zao zay teneny Francis zay de ozy zay le ramatoa monsieur Francis tena za tsy tadidinao tena tsy tadidiko ianao nareo le sakafo tao aminay tany Bruxelles tena marina zany tsy tadidiko akory le olona tena marina zany de vaovao aizinao zao za zao izy izy aty Madagasikara nody efa nody zay ka hafa ihany ty tanindrazany nefa Francis mbola tsy tany nefa efa naangona euro be de be izy tany tokoa fa tsy tadidiko le olona sakafoananay de fa tadidinao moa le namanay le niarany sakafo tamitsika tao reny izy mantsy zareo any an-dafy daholo zareo de any izy ony nitominay izy mivady izy hoe andao mba ody am'izay fa elaela zay taty tsy mety ody ry zareo fa ahoanao ka tsy tiany le aty tena tsy tiany tena tsy afaka mivelona mihitsy izy aty de tsy hanao vakansy na hanao vakansy ara ony tsy hanao vakansy aty mihitsy ry zareo de aiza izy no ilevina raha inina zay filevelana any izy milevina de ny zanany ahoana ny zanany de fa any de fa nariny zany aty tsy ho tanyrazany tsony eritrereto am'zany fa misy olo manana fisainana zany zany hoe tsisy ilany azy zany satria ny tanyrazana tokoa moa inona sentiment nge ny tanyrazany io ange tsy hoaniny fa de tsorona amitsika fa ity Madagasikara ty amreo tany ivelany Madagasikara zay hitako ity Madagasikara ty no ratsy indrindra tena mialatsiny ary zany satria hoe any izy nilevina fa misy nge ny sasany eto ataony fasana fotsiny sisany izy nge na ao aty azy sarotra be amin'ny malagasy ny milevina tanindrazan'olona any amin'olona fa very fatiny fiteny gasy zay fa tsy maintsy miverina foana ka zay teneniko hoe le tamindre mpandeha zay le za le somary nasikasika ny teny hoe ara-tsy io ihany le tanànanay de atao hoe zay eto ihany fe la aizany tsy verina eto rehefa ho faty ahoana aloha le teny Francis ka le olona teny teo matsy ny teny hoe zay ozy izy tsy hoantsony zay tsy levinany zany zay hodorana ty fa hoe ratsy ve Madagasikara hoa Francis ina le antsany tenena Francis hoe ratsy mahantra ony eritreretinao fa ny zanany netiny taty
fa tena tsy tekitika ninina fa any favaratra koa ngale miseho milay koa io Francis fa tram'izay ny ainana le izy mety foana mare mambamiodina le latsa tsy tiany zanany amin'ny aéroport le zanany moka ny tsena azy tena regarde maman les maisons sont moches tout est dans les insalubrité tout le monde est sale manina raha tonga de miakatra any an-danitra any ratsy aty de tsoroko fa ratsy ty Madagasikara ty ratsy tena marina zany tena marina ratsy ty sao de miseho milay tsika manana plage inge tsika efa hitako ihany amin'ny sary any am'izao Indonésie zao i Malaisie ry Singapour ry Brésil manana plage milay be tsy izy io plage tsika io raha mihoatra amin'ny plage any ivelany any tsy milay io ireo valan-javaboary reo tsika mba miseho milay hoe manana an'izao hazo maniry etsero zao ny forêt tropicale tsika mbola misy forêt tropicale mbola mihizina tanteraka mihitsy nge any amin'ny Amazonie any mbola misy forêt tropicale be tena mbola Canada tsy tropicale tsy tropicale izy fa tena alana any amin'ny ny azy any monospécifique any any zany hoe karazany zavatra raina roa ny ao anatiny ala be mikitrika ao de hazo anankiray rehefa mandeha anao de espèce raha ihany iny ihany miverimberina hoe iny foana zany hoe tsara za Madagasikara ohatra Madagasikara manana hazo any Amazonie iny Brésil ray manontolo iny sy iny manodidina an'iny Argentine Colombie sy ny namany iny sy aty Afrika équatoriale ala be mikitrika zay tsy tsara mbola feno biby isan-karazany ny atsika aty anankiray amin'io ala io no ala vakoka maneran-tany patrimoine mondial dia ny ala tsinanana zany zay efa manahy am'izao fotoana zao fa ho déclassé-ny UNESCO le izy satria efa potika rava mihitsy mahala tsinanana ny ala tsinanana satria tranondrahantsika amin'ny fomba rehetrarehetra inona jako be ny azy ny mandravaka ny ala ny tsika gidro kely ny gidro tsy misy afa-tseto Madagasikara ka mireny tsy misy afa-tseto ny ravinala tsy misy afa-tseto zay angalariny olona zao tontolo zao raha mahita ravinala ianareo tomboka ao Sénégal ao amin'ny assemblée nationale any Sénégal na alaina taty io raha mahita ravinala ianareo any Bogota any Bogota any Colombie Bogota moa Colombie Bogota any Colombie ravinala nalaina taty Madagasikara io ao Thaïlande raha mahita lemur kata ianareo na inona ny lemur kata maki raha mahita maki ianareo any Allemagne maki nalaina taty io tsy misy afa-tsy io aty ny baobaba no misy manana any Afrika karazana ray amin'ny eto ambony tany no ananany Afrika karazana ray amin'ny eto ambony tany no ananany Australie fa ny antsika karazany N tsisy afa-tsy eto dia ireto avy Adan Sonia za Adan Sonia Grandidieri Adan Sonia Pereiri Adan Sonia Sierezensis Adan Sonia Madagaskaresis Enda Sonia izy le banteramenatra aminay zay izany rehetrarehetra zany dia mampiavaka antsika fa tsy ireo akory no fototry ny harena ireo manko ny alefan'le vazaha sy ireo mpiaro an'izao tontolo zao hoe harem-pirenena reo harena goavana tsy tanonoa reo ananareo reo harena tokoa ny io harena ny tsinginy be marahy tsy de misy manana an'io ange ohatra misy kelikely ohatra an'io any Australie io tsinginy be marahy le relève karstique maranidranitra be harena ny reo baobaba reo zay efa manomboka tokony ioriranana kely ny saina fa efa tady ho simba izy ao efa tady ho ritra ny rano ambaniny tany ao zay amanarivo taona ny reny baobaba reny harena ny reo gidro isan-karazany reo fa najana harena antsoratra fotsiny ao le izy fa tsy mba misitraka an'izany le vahoaka malagasy hoe mahazo otrinina amin'io ary moitsika ny hoe harena io harena ny zao safira ao zao mba firy isan-jato ny malagasy iny no misitraka an'izany safira zany ao fa izany rehetrarehetra zany no ilazana amintsika fa apetraky ny vazaha tobika harena ny isika ary zay no mbola idongina ny reto nosy kely manodidina inona moa ianareo ny ao amin'ny île glorieuse ny ao amin'ny île glorieuse io ny île glorieuse aloha zany ilay antsotsika hoe nosambatra dia 200 kilometatra ao avaratra andrefany Diego Antsiragnana avaratra andrefany 200 kilometatra avaratra andrefany Antsiragnana tsy lavitra zany tsy nanana lavidavitry Comore zany raha ny voalazany zareo ara-tantara de tany amin'ny taonjato fahaenina amby folo tany ho any no nisy nahita izy io nisy nahita eo mampiasa saina hoe Diego Diaz nahita ny Madagasikara voalohany de ohatra ny tsisy olombelona zany teto fizao Diego Diaz zao tonga teto voalohany mandainga fotsiny zao Européenne nga hoe nahita azy eto zany fa raha ny olombelona efa nisy olona teto ohatra ny izy koa ty Christophe Colombo nahita ny États-Unis voalohany efa nisy olona tany
Hitanao ve le poste amin'ny fanjafarany le manao recette-na tartiny mama andao koa anao tarte dao tsika anao an'le tosi slide challenge lasa aloha fa zaho mbola manaraka tuto maquillage ka dainko zoky tsy voaka akory nefa anao maquillage dia mahagaga mihitsy nareo reto ka tsy maintsy mahita zavatra atao foana yo maraka foana na ao an-trano azy stay in 1 giga anaovana Instagram Facebook sy Messenger miampy anto 3 minitra makany amin'ireo numéro famille amin'ny sarany 500 ariary monja manan-kery 3 andro antsoa iary ny 222 étoile 33 Orange. Avec le bon lait frais d'un Tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Fa io foana ny tsiketrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra andronono mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandritsy totanye lasanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo Chocolat ny tsiro tena izy. Hey! Sipsy andray ary salto sipsa bobotsiro fromage salto mijery télé sipsio ihany koa salto sipsa silisy salto sipsa oignon Salto, craquez la vie à pleines dents. Ronono velona avy any Atsirabe, crème mariatra tsara, tsiro mokazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao an-trano. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avy eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Mamy chocolat fa io foana ny tsiketrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra andronono mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandritsy totanye lasanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo Chocolat, ny tsiro tena izy. Avec le bon lait frais d'un Tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Mamy chocolat fa io foana ny tsiketrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra andronono mandrimamy chocolat nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandritsy totanye lasanandro ronono mandrimamy chocolat sy mamana paharo Chocolat, ny tsiro tena izy. Mamy chocolat fa io foana ny tsiketrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra andronono mandrimamy chocolat nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandritsy totanye lasanandro ronono mandrimamy chocolat sy mamana paharo Chocolat, ny tsiro tena izy. Ronono velona avy any Atsirabe, crème mariatra tsara, tsiro mokazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao an-trano. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao.
citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avy roa eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zanaka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Hey! Sipsio indray ary salto chips bobo tsiro fromage salto mijery télé chipsio ihany koa salto chips silisy salto chips oignon Salto, craquez la vie à pleines dents. Arovo ny tenanao, arovoko ny afo. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny lanti-tsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larana tarby Maimaimpoana 710 amby na 910 mirary soa. Rivotra miome. Rivotra me. Miverina amin'ny resaka teo isika Francis Erika Baronne sy ny namana rehetra. Miaravatsika rehetra tompoko. Mahavariana ilay arena eto Madagasikara izay hoe trandrahana tsy trandrahana kanefa tena trandrahana raha vao vahiny. Mamperitreritra be mihitsy. Ho faranako moa ilay fomba firesako teo le hoe ratsy eto Madagasikara. Satria sao dia lasa mijanona fotsiny hatreo le izy dia tsy fantatra olona ny tiako tenena. Ratsy eto Madagasikara na ampitahina mahantra tsika. Tena itsika fa 400 raha ohatra ka ampitahina amin'ny any ivelany any amin'ny resaka fandrosoana. Fa izany tsy hanariko an'ity. Zany tsy handaozako an'ity. Ary zany tsy hanehoako tsy fitiavana. Ratsy ho afa-tsy hoe tsy tiako. Fa ny fitiavako rehetra ny antsiko hoe tanindrazana dia eto no mitotona. Amiko izany raha vao kitikitihana ity Madagasikara ity tsy ho any amin'izay misy ny fasana ilevenako ihany akory fa any amin'izay eritreretiko fa misy filan'ny malagasy mitovy amiko ny fivelomana dia tena mahasaro-piaro aho, mampangotsoka ny vatako ray manontolo mihitsy ary za dia mieritreritra ny tenako ho tompo-tany na tonga any amin'izao Diego zao Antsirangana Milavola, na tonga amin'izao Faradofay zao, na tonga amin'izao Toliara zao, na agny Ambositragno, na agny Ambalavao, na agny Ambanja, na agny Ambilobe, na agny Maroansetra, na agny Marovoay, na eto Antananarivo, na agny Ambatondrazaka, na Tsiromandidy. Tena tsara le Ambatondrazaka fa eto Madagasikara fetreretako ny tagnako. Zay moka le tsy ampy amintsika. Le tsy ampy amintsika le hoe mampiseho fa tena tia le tantsika isika. Hoe ty tantsika ty nge tany marina fa misy zavatra tsy milay fa fiera aloha. Betsaka ny tsy milay eto e. Fa tsy manana fa tsy tokony fiera le mahagasy io satria za nge mahatonga andreo gasy be dia be mandeha any ivelany États-Unis zao misy tsy ho Japon any misy nya. Zany mahatonga andreo gasy be dia be mandeha tsy miverina satria ohatrany tsy tena ao anatin'le fitiavan'le taniny. Ny antony dia tsotra hoe tsy ampy ny fitetezana n'ity Madagasikara ty fa ny olona rehefa mitety a Madagasikara dia tena miteny milay anaka ty Madagasikara ty gasy ranga za zao makany atsimo any dia izy moatsy hoe milay fa manana fihetsempo. Ino zany sentiment d'appartenance. Manana fihetsempo ianao fa hoe anahy ity, ahy ity. Ka noho izany miraikim-po amin'izay zavatra hitanao. Vovoka ne zao ao atapo-tanànan'ny Betioky ao zao, vovoka ne zao. Ao Ambatondrazaka ao zao, vovoka ne ao zao. Indrindra amin'izao fotoana sady Ambato mangatsika an'izao. Retina fa ohatrany hoe any amin'ny sisitany kanefa ny voatany any.
ampovoany avaratra tsy nanana tsy tambandrasanazy ny ao atamatavy eo zao ndraiky ny ao an-tranako fa feno fasika ny ao zao ao ihosy zao mokany ao am'le hôtely fandehananay ao ihosy zao tsy amy 67 eto mampitahako aminy mokany amy 67 eo zany mahafanany ny trano 67 rehefa tena fahavaratra iny andro fa de tena io lay antsika io le anà nefa po am'ireo io koa le mahafinaritra am'le izy eny io mitsy le fenofeno moka kely iny ay tratratra ampalio kely voan'ny corona kely malagasy oa zay tsika gasy tsika ary manana ao zareko ary tsika manana toetsaina hafa manakamo zay atao hoana le ololeto tena tsoroko amitsika le ololeto tsy milay isika raha ngaty tsy milay manana toetsaina tsy milay zany tsika raha toetsaina indray aloha de tena anisany tsy milay manararoatra mba eritreretinareo fa efa sakanan'lay zandarma etsy hoe tsy misy fiara mpitatitr'olona mahazo mandeha fa fiara fitateranentana ny mahazo mandeha io airy le maty 1 kilometatra alohan'le fisakana zandarma miala de mandeha ary anaty bozikary sasany makany anaty ala any izy de mana fotoana ry amy 2 kilometatra ary indray izy aveo mitaingina an'le tomobile satria zao koa le sainany zany reo itsika manana le toetra le hoe zanga tsy fantatry lahy tomobile ny anany ity ary tomobile tsy azoko ty eny mitsy ty fiarakodia ty fa ity tomobile ty de le manam-pahefana manam-pahefana anao zany de lasa sarotra kitiana tsy azo atao niny fiara tsy manao kasopos de sakana ny gendarme de mivoaka zany fa tsy manao kasopos menmenina be de nampiseho karatra le manao le tsy hainylanga za fa ny voan'le lieutenant ihany koa de io izy hoe rehefa tsy hivoaka ianao raha mise de ampiasaiko hery tsy maintsy mivoaka tsy maintsy mivoaka le raha mise fa le zavatra fotsiny hoe mety zany le fampiarana lalàna ho fa tsisy hoe atao an'izy any lalàna fa zavatra fanontaniana petrako fanontaniana petrako de zao ny fiarakodiako ohatry ny tranoko ohatrany eo an-trano ao anaty fiarakodiako ka rehefa tsy manao kasobosa de ao anaty fiarakodiako zany atokisako fiarakodiako matoa tsy manao idiko dolo fitaratra de ao fa ary matoa ako manidy ny fitaratra io na de sakananao gendarme na polisy hoe azafady raha mise mpampidiny kely le fitaratra mbola mangetotra amin'io mbola mievoka mbola mievoka amin'io sady le evokafa kely eo mitandrifinao midovaka any aminao daholo le fofo kely satria le letitra mivoaka amin'io ravo tsara le voaka avy ao satria ninona ravo tsara be dehibe misy izy de voaka de rehefa raisinao zany hoe ohatry ny tranoko any io fiarakodiako io ka za ve zany ao an-tranoko raha mitavazitazina varavarankely de ampidininao mafalala tazatazany eo tsy manao kasopos de mitiry tsy manao kasopos mitiry mafalalana tsiratsiratsiaritra fotsy izy lafa toy izy izany hoe aravina zany rehetrarehetra zany tsy de milay de manahoana akory ty Madagasikara ty sy ny olo leo aminy mitaha am'zay milay any ambadika any tsy isika no milay indrindra fa itsika matombo tena tsara Madagasikara de satria ny fihetsem-po tsika tsy ny fitiavatsika ao daholo tsy manana fa tsy ty isika ary tsy misy olombelona miteny malagasy eto am'ty tany ty raha tsy eto sy any Mayotte misy vondron'olona anankiray any Mayotte miteny malagasy somatsara mihitsy zareo ary misy miteny frantsay fa miteny malagasy ary tsy mbola tatia Madagasikara zareo na indray mandeha azy ary zareo de taranaka malagasy mipetraka sy monina ao amin'ny Mayotte io efa manjato taonany maro fa mizaka ny zopirenena frantsay izy satria mahorery zareo ao zay no mahatonga ny teny malagasy io langue antsoina hoe langue extraterritoriale efa misy olona malagasy tsy malagasy miteny malagasy any ambadiky Madagasikara misy koa vazaha miteny malagasy misy vazaha miteny gasy koa ne satria tam'za heritaona eo am'le gasy any manko zany tsy nahiteny zareo fa izy nahy niteniko miteny zany zareo to de fiteny mihitsy tao a Bombay tao Bombay koa tao Bombay misy baibay zavatra hoe bebay koa le olona any zany zavatra zany zao no mampitehiteny hoe tsy milay tompoko ty Madagasikara ty karaha ohatra ka itenareo hoe atao inona koa zay nosy glorieuse zany na inona zavatra misy ao matoa idonginy frantsay io misy raha donc ao
ka eo moko le fomba fijeriny olona zany rehefa avela hoe atao inona le ao ilaina ane le ao fa zao koa karakara koa ty ngeza be atsika ty itingita ngeza be atsika ty misy zavatra ne ato be zavatra nge tao Madagasikara navany any atsimo navany avaratra anao misy zavatra nge be dehibe ato amty tany ity na ny resaka arena kibony tany ny resaka zavaboary ny resaka faune et flore na faune et flore zao irembozy zany rehetrarehetra reny zany hoe eto amty Madagasikara ty zany na le tany ngeza be ty fotsiny ary raha voakarakara tsara ihany koa mbola be dehibe ny tombony azo ny le ponina ao anatiny fa mahatonga lay olona karazan'olona zay tsy manaiky hitadavana ny loatra satria misy resaka politika ihany any ambadika any hoe atao iny ka io raha vao azony any de iana ny mitantara an'io de iana ny manao amin'io ao de iana ny mipetraka amin'io ao de iana ny vela amin'io ao lasa misy fisainana ohatran'izany le izy raha vao zany le fisaina tsy mety zany fa rehefa hoe fananatsika de ndao iadivana ohatrany zany tsika idiana ohatry ny zavatra rehetrarehetra ihany rehefa tsy hananao izy de miady ianao ahoana mba azoko an'io zavatra io fa tsy hoe ai fa io any ihany iko de raha zany foana ny fisainantsika de zany foana ny iainantsika ny iverenako ihany io nosy glorieuse io fa misy nosy lehibebe anankiroa izy io eo amin'ny 1 kilometatra eo ny halavany sakany ny savaivony zay satria ohatrany kiboribory afafa zay le izy io eo amin'ny 1 kilometatra eo ny savaivony de le anankiray somary kelikely ary tena atsasaky zay mihitsy ny angambany lay antsoina hoe l'île de lisy voninkazo io ny misy dongombato anankiroa koa izy ny dongombato anankiray le antsoina hoe roche verte de ny dongombato anankiray l'île au crabe fa io ndray foza ndray ny eo tsisy orana foza fotsiny nosy poza fa misy de rehefa tezitra am'le foza fa misy sokatra be dehibe koa ao misy sokatra be dehibe koa any am'le toerana hafa angamba le misy an'le foza le sokatra fa ny zavamaniry ao de tsisy afa-tsy coco na voanio sy filaos ny voapilaos moa zany le maranodranitra kely madinidinika kely maranodranitra fanasaziana ny ankizy rehefa ampandoaliana de alaina le voapilaos iny voanina filaos ino fangamba tsy de manana eritreretra hoe iteninina am'zany raha ohatra ka miteny hoe voapilaos le izy voanina filaos voanina filaos apetraka eo amin'ny tokotanin'ilay sekoly ny anaranay tao amin'ny Sacré-Cœur tao Tsianaloky tao Toliara tao le mandongalika monto ao zay tratsy ny fanasaziana ataony prof fa so ihany fa manao pataloha de matao matevitevina ny pataloha ho an'izay fetsifetsy moa sy ny taratasy ao anatin'le pataloha ao andoaliana filao sy cocotier no voanio no maniry eo amin'ny nosy sambatra ny tena betsaka any misy vorona le tsy fantako ny anaran'ny sterne zao miteny malagasy fa misy vorona sterne fa tsy citerne akory fa sterne sidy maventy ina sidy maventy tsidin-dranomasina tsidin-dranomasina fa hafa ny tsitsidy ny tsitsidy dia gidro faran'izay madinika indrindra le microcebus mirinus le farany madinika indrindra le ngeza be le mivoaka amin'ny andro alina izy fa ny tsiditsidina de le maniditsidina rehefa le aviavy orana iny izy ny maniditsidina izy de tsiditsidin-dranomasina tsiditsidin-dreka zany izy favan'lasy miteny nge fa tsiditsidina misy karazany roa misy tsiditsidina le amin'ny atoandro fa ny siditsidina tsisy zavatra hafa zany rembozy zay zao tsy fa ino zay siditsidina mandeha amin'ny alina zay so de raha vao mandeha amin'ny alina izy de fany misy ramanavy ny ireny ramanavy sy kananavy rananavy ivirena aloha le nosy glorieuse nosy manitra le anakatao fa nosambatra efa nisy fa ny didinina ataondrareo frantsay makasika ny nosambatra io izy moa lay mpanoratra sady efatrrefa manana grady ambony be mizy fa mpanoratra izy zay nanao fitetezana an'io toerana io zay fanazavana an'io toerana io hoe inona ny anto mahatonga an'io toerana io nosambatra io any frantsay efa nazavainy tsara mihitsy izy ary tena noteteziny daholo le nosambatra kely manodidina le nosy kely manodidina le miaraka amin'ny nosambatra io zany misy maromaro noteteziny daholo izy teo ary de nanambary izy mpandeha mpitety ranomasina efa nahita an'io nosy ireo nosy ireo tamin'ny taonjato fa 9 miara-tantara de zay efa nisy nahita ireo mazava ho azy ny malagasy zay moronmoron-dranomasina eo koa de efa nisy nahita
fa efa taty amin'ny taona 7 1876 vao nisy frantsay antsoina hoe Hippolyte Calto X ny farany Calto no nahita azy io indray io de olona mpitetetety an-dranomasina ihany ko io nahita azy io na de nakeo zany mampilaza am'le izy amin'ny olombelona laza tamy ohatra ny fahitana ny Madagasikara nataony de Gaudiaz sy ny fahitana ny États-Unis ny Amerika hoe hitany Christophe Colomb nefa ny hoe efa nisy olombelona fiala be ny atao tany amin'ny taonjato fa zany hoe nahita io zany mampahafantatra ny olona hafa any anany hoe misy an'ity nosy ty ary zany mahita azy eto manao nareo le izy nge hoe andao ampahafantarina ny olona any firenetsika sao dia isika ny mety tompony voalohany indrindra ka na iza olona moninao tsy tena olony reo fa sarotsaron'olona fa isika ny tena olona atsika nitondra ny fahazavana sy ny civilisation ka le izy nge rembozana ny lalàna le Francis ty zao raha ny lalàna iresa-pirenena dia nosy manodidina n'izao kilometra dia an'ilay tany mazava be zay fa nahoana efa tamin'ny 770 amin'ny 790 zany nefa nanerena amin'ny frantsay avereno Madagasikara io velaza mipetraka oatsony mbola tsy mialy izy ny tena endriky le fifanarahana navoaka ny fenkevitra navoaka ny firenena mikambana tamin'io 770 io dia niarana fantatra ny rehetra fa tokony ho an'ny Madagasikara io fa fantatra ny rehetra kosa nefa fa tantanin'ny frantsay ireo nosy reo kanefa dia ny fenkevitra dia manambara milaza manao hoe manomboka izao de zao dia mifampiraraha ataovinareo frantsay zay ifampirarahana amin'ny malagasy amin'ny famerenana an'ireo nosy reo amindry zareo ohatrany ao moa zany le filazan'ny frantsay hoe anay io la France c'est ici c'est la France ici c'est la France misy atao anay teo zay raha izay le hoe ataoviny fifampirarahana lay voambolana hoe fampirarahana dia mbola miteraka olona raha tena dinihina lalina fa ny tokony nyteneny ny firenena mikambana na izay rehetra nanapa-kevitra tamin'ny taona 770 dia ny hoe avereno Madagasikara fa azy io fa tsy mbola nataondre amin'ny voambolana vava hoe mifampiraraha amin'ny Madagasikara ianareo frantsay hoy ny fenkevitra atao anivon'ny firenena mikambana ny amin'ny hamerenanareo an'ireo nosy ireo any aminy teo ohatra somary nangingina teo io zavatra io ary ny filoha ratsiraka no eniko loha laharana tamin'ny fitakinan'izy io tamin'ny fotoan'androny ny resaka ny foana filoha ratsiraka ary nitaky ny foana tamin'ny fomba zay azo natao zany eny na de teo anivon'ny fivorimben'ny firenena mikambana azy mamerimberina an'io tsy nray ihany ny filoha ratsiraka taty afara raikitra ary fa hoetseny ty zavatra ty hoy ny filoha rajoelina natao ny fifanarahana teo amin'ny firenena anankiroa de ny firenena malagasy ny firenena frantsay zany tamin'ny 9 volana novambra teo tatsy amin'ny lapany nandafy avaratra teo vao tamin'ny farany taona teo no natao fifanarahana tao amin'ilay antsoina hoe commission mixte nitondra samy nitondra ny teknisianina iny andany sy ny akilany tsy haiko olona valovalo aby sa enenina avy izy zay de ny fampikaondoha tao ry zareo ny fenkevitra tao de hoe aleo ary ho toizatsika ty resaka ty fa efa misy fandrosoana izy zao de ho toizatsika amin'ny fotoana manaraka eny indrisy de nirava teo ry zareo fa aleo aloha hijanona am'izao aloha aza mikitikitika an'inina mba tsy handrangitra ny andany sy ny akilany ity zavatra nataon'ny frantsay ity ne mandrangitra hoe ho atao réserve naturelle nationale ndray ilay nosy glorieuse national nice zareo ka mo zany tsy miheno radio mihitsy any ampandehanana zany tsy mahina any andalana satria ne moto nentiko ka tsy manana an'le teo tsisy radio aveo koa atao réserve nationale ao atsika hoany zareo ka hoany zareo anazy adaly izy ka le tany aloloha tany tamin'ny 5 taona lasa zany de misy ataotsika inony hoe nainy tamin'ny herintaona raha mbola nisy ny teny ny eto raha tsy vitatsika ny fanana tanitsika eto za tsy voalaminy fiandrianam-pirenena le izy satria atsika io zany ny hevitra ny sasany io rangandao ampahany faina azy ka io raha vo tsy miray loha isika rehetra ka raha mbola misy any ny manao volo manoha randrana fomba ahoana le firaisan-doha am'le izy mba miray hina sika hoe antsika io zay ny de fa izy antsika io ka andao takina andao ho alaina na inana ina anaovantsika azy rehefa aveo satria zany zavatra tenenao rehetrarehetra zany efa manombonomboka mampiseho an'le volo manoha randrany ahoana afatatsika anio andao ampanofainy andao zay anaovana azy rehefa aveo tsy olana
fa antsika aloha io alaina amin'zareo frantsay io satria midongy an'zany tany zany zareo frantsay tamin'ny 12 desambra no nankatoavina teo anivo 12 desambra 7 hitako ty le izy nankatoavina teo anivon'ny fiaonamben'ny firenena mikambana io fekevitra io fekevitra laharana fa 4 tsipika 1 tam'zany 1979 zany mangataka ny gouvernemanta frantsay hanomboka tsy misy atakandro ny fifampiresahana amin'ny gouvernemanta malagasy mba hamerenana amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo zay nasintaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna sy hanafoana ireo fepetra rehetra nanohitohina ny fiandrianam-pirenena sy mampisaraka ny tany Madagasikara ary indrindra ny tsy handraisana intsony fepetra mitovy am'izany ka hampisy fiantraikany amin'ny fikarohana vahaolana ara-drariny mikasika ity fifanolanana ity zay io fekevitra io ny zavatra tsy soroatsika de n'zao dite raha norenany ao zavatra indrindra rehefa io vinavinaina io atao valan-javaboary maninona asiny tobona miaramila ao asiny ao fitilinany eny anabakabaka eny ho raharany any soro zay mbola tsy lasa lavitra izy miala raha tsy mametraka zavatra zany de lasa izy lasa lavitra nge izy azadino fa ny frantsay mieritreritra ny frantsay mieritreritra fa izy no gendarme-ny aty amin'ny firenena ex-colonie izy mieritreritra fa izy no mpitatana zao firenena francophone inona natonga Diego Garcia zao misy eto akaikitsika eto koa ny Diego Garcia nefa Diego Garcia ngeny no centre base militaire ngezindrindriny amerikana io ngezindrindra nefa rehefa tena zare point stratégique ihany le izy ka mba afandry zareo mipetraka ihany koa mba mametraka ihany koa raha voataony point stratégique io veloma lava ka le efa zay nge le izy ray mibozaka ataony fo mbola averiny io de rehefa atsika io de tsika manapaka hoe zao ny anaovana eny io zao fotsiny jereo fotsiny fa Diego Garcia atao akaikitsika ato ny Îles Éparses atao akaikitsika ato ny antony de tsotra satria tsina raha vao miala eo ny frantsay manodidina le izy zany zao aloha fa tsy Îles Éparses tsotra teny frantsay le izy de any zareo natao nosy manodidina ary ireo nosy manodidina ireo ale amin'ny frantsay de le misy nosy anakirangeza be any amerikana ina ny antony mahatonga ny frantsay miady mafy an'io ny antony de tsotra satria raha miala ao ny frantsay dikan'izany ny amerikana anao akaiky indrindra ao de ny amerikana moramora ny amerikana niditra eto Madagasikara rehefa aveo nefany ho sarotra kokoa ny anekeny zareo frantsay ny fidirin-jareo amerikana eto satria ny frantsay no nanjanaka atsika ny amerikana ka Diego Garcia nefa Diego Garcia ny amerikana Diego Garcia ny amerikana de raha ny amerikana io resaka stratégie politique fotsiny zany stratégie politique géopolitique koa izy rehefa aveo moramora kokoa ny idiran'zareo eto ary zay nefa tsy ho zakan'ny zareo mpanjanaka atsika satria zao ane efa resahana foana hoe tsy misy dikany frantsay raha tsisy andreo firenena ny zanahany tsisy dikany ny teny frantsay raha tsisy reo firenena ny zanahany tsisy dikany io resaka francophonie zay tsy manana akoratsony la Frantsa raha votsitra aminy ny ex-colonie tsy manana solokisy tsy manana ino ty akora vy tsy manana tsy manana ny uranium ohatra zangetesta
anisan'ny mitondra vizanana aorinany fahavitan'ny fanitriana ny olona sy ny sisa mitovy daholo ny karazam-pihetsehana rehetra ohatran'ny reny rehefa vita lay zavatra natao eny na fifaliana na fahorinana. Ny fifaliana moa zany raha ohatra ka nikarakara lanonam-panambadiana anankiray ny tokantrano anankiray valaka tanteraka rehefa vita iny ny andro sabotsy somary ohatra misy mitohy alahady zay moa izy de rehefa tonga ny alahady de valaka ny alatsinainy rehefa avy ao amin'ny fiangonana ny alahady iny ny olona ho resantsika kely makasika an'le hoe ty misy fofona tafahoana tamin'ny zoto dimy anaka tery zay le resaka rivotra zay mampitay zay ary zay mihitsy natombohan'lay teny fampidirako teo mantsy rehefa tonga tena zany de ny tena teny tam'zareo mihitsy aho hoe tena ohatranramena misy zany hoe ramena mbola tsy tonga ery amin'ny Jovena fa alohana tongavana amin'ny Jovena tena voakanao le publication de nisy nanao commentaire teo ambany teo miaro tena ay le ka tsy maintsy anase koa ka zay nge marivotra ty miala tsiny moa satria nainy fofona maimbo tay be hoe taminareo nandalo de ho ileranga hoe mety hoe ny bisikleta ho izy no nagnisa tay fa savorovoro be zay ozy izy rehefa tonga teo amin'ny tsy fanta moa ny anarany toerana io fa kadimbaoka ity ny lazainy io sakoroka be zany ny olona sy ny sisa teo amin'ny toerana io ary le bandy mampiatrano azy eo moa zany de nanamarina zany koa le hoe tena zay ozy izy tamin'iny tena sakorokolona be ny lalana mivily kely makatsy ny sisa fa mety le bisikleta tokoa ngamba nanitsaka satria tsy afaka maîtriser an'le bisikleta antsony le olona ny zava-misy zany zao eny amin'ny dimy mianaka eny de zao fanomezana maromaro mitaza maso hita maso tante anakiroa sakodo maventy anankiray tante le mazaka olona roa le 2 personnes reny zany izy re 4 izy raha zakany zareo daholo zany entana rehetra zany zay manko mifantanena mipetraka io iry zareo de nahazo chariot taritin'le bisikleta avy aorina am'izao fotoana izao akoatran'izay misy fanomezana madinidinika am'izay telefona kely sy ny sisa maso tenisy be de be zavatra nometsika ka eo zany tsy fantatro zay ataon'ny zandrikely eo andramena zay mandray an'izy ireo hoe ahoana anaovana an'ireo hoaiza ho anareo zany zao ho any Majunga zay ozy izy de aveo zay makany Antsiranana nareo zany makany Majunga de miverina makeo efa Mahajanga moa ny tsika azy am'izao makeo Mahajanga ry zareo zany iverina ho eto ambony zay ozy izy any makany Mahajanga aloha veriny eto ambondromamy de miazo any km zay vo any amin'ny Mampikony dia Port Berger de aveo Antsohihy de aveo Ambanja de Ambilobe de mandalo an'Anivo Ranonoro zay vao Diego Antsirangana mela vola Antsirangana zany hoe ke zareo zany le atao hoe fitetezana ny nosy raha tiako koragny raha karaha ty olo am'izao ty tia raha bojo ka fa misy raha tsy andoavam-bola tsy magnefa anao mandeha eo olo jiaby direct fa io tiagnano io mitangorongoronement amy raha karaha io satria baka olo tsy mila magnefa de miaraka amy telefony amizay zareo mitifitry sary olo maty amy morgari moa mbola alainao sary miaraka magnano selfie aminao karakory fahitanao maro koa n'olo magnano karaha zegny alainao sary ity baka sarinay ndraiky bebenay bebeny ro izy naty io magnano selfie izy ke misy application misy sarina sofin'olo lava be ndraiky oron'olo maventy be igny application io mipetaka amy bebeny eo izy tsy mizara io fa direct magnano publication publication anazy iny l'instant maty avec bébé i raha tiako koragny karaha ty anareo io zala izy ka anareo fa maharegny raha amy rivotra eto ke anareo tsy mitandregny raha io direct safe zegny tsy anareo nitandregny fandaharagna io fa olo hafa magnano commentaire izy olo hafa miresaka izy io agnaty Facebook anareo aza magnano commentaire aza magnano commentaire ke satria anareo tsy maharaka tegna karakory circonstance karakory contexte niresahagny raha io tagnatin'ny fandaharagna rivotra fa olo hafa itandregnesanao raha io aza midika amy commentaire zay satria fa miova baka raha volagny olo aminao miova raha soratany olo io ato magnano commentaire amizay anao manaregny raha zegny volagninao raha tamin'ny fandaragna rivotra tato regninao raha zegny koragny tato tsy regninao nefa anao magnano commentaire magnompa sasany aminareo manao
mitaratsy agnaty facebook ato I raha io tsy regninareo ke azafady anareo mila mitandregny fandaharany ty ka rehefa tsy mitandregny anareo mila mahita raha io direct fa izy ka fa tsy hitanareo raha io tsy regninareo aza magnano commentaire azafady fagnamariako magnaraka karaha ty toy izy amizay le fanazavana le fandarana satria misy mbola tsy ampy karaha ty fagnamariako magnaraka rehefa misy raha manaitaitra anareo karaha io karaha nataony moalibaka ny volagny namanay Eric ty ato hoe misy raha karaha zegny miseho akazomanga ao karaha misy olo sempotry zegny fa fitangorongana atao akazomanga zegny maly navy jiaby olo jiaby nangalaky sary nitivitry sary nagnano selfie tamin'ny olo teo nagnano selfie olo io marary niboaka ary ny tegna mampalahelo olo jiaby miseho dokotera olo jiaby miseho journaliste olo jiaby miseho épidémiologiste olo jiaby miseho CCO magnino ma tsy CCO tsy magnano karaha ty ino ma tsy nataony I olo jiaby io miseho professeur olo voan'ny covid-19 io olo fa voany olo tsy hainao na ino manalavitra ery 10 metatra ke na mpanalaviriny polisy karaha ty raha tiako koragny magnaraka anareo kazalahy mahita olo karaha zegny aza mba mitangorongorogna sady fiarovagna voalohany fiarovagna olo marary io tsy hainao aretiny io mety mba mila rivodrivotra izy mety mba mila tsotsoka fa anareo mitangoro io azafady mety misy olo araiky aminareo ny membotay olo araiky fa aminareo membotay vomeka magrave aretiny le olo atikara mbola enjika amy raha tô zalahy mandalo eo no raha iny mivona mikoragna amy radio akaty tsara aza mitangorongorona atsika un pain c'est tout beurré ou confituré d'accord oui ny dokotera ny infirmier ireo mpitsapopanampy ny arbitre eza koa nisy azy fa ny entraîneur zany hoe ireo olona le mpiserasera anaty vahoaka be dehibe reo na zany hoe zany ny adidy ataony raha misy olona mitsirara ka hitan'zareo ny position le izy tsy position dangereux zany hoe tsy mekoaka makao anaty rano na ohatry zany reny olona reny tsy mikoropaka fa le olona hafa mikoropaka esory kilotiny esory atao igny kilotiny misy mpanaratra fa reny efatrany reny tseky viavy tsaratsara hezany bosabosy zany faka izy ka fa matoe vavy be zay mila paraka olo io zany atao bosabosy eo anjaranareo io tsy anjarako atsika zegny aza miseho ho spécialiste amy raha tsy haitsika ka fa gendarme anao gendarme aza magnano commentaire raha hafa ny mahatsara azy tsy maintsy misy olo anankiray ny teny hoe inona zavatra tokony ataotsika zao eo amin'ny fotoana io tsy maintsy misy mitovy am'le bandy anankiray anaty mariazy le mitarika revy be iny sy ny sisa izay kosa aloha mba mahatsara azy ary miteaka zay hoany reny olo reny hoe misy mizaka to tsy maintsy misy olona ray makafanapa-kevitra ao manontany hoe inona tokony atao fa tsy inona ty ataonareo teo aiza le sofera teo lakona dory ty tobilin'olo ty le zavatra mitranga tsy be debe tsy nahita akizy kely ny azakazaka vany amin'ny lalakely lalana kely tery 1 mètre 10 angamba nio lalakely anilelany trano anakoroa miazakazaka mafy be ary tsy tafajanona fa ny enjery teo akaiky ny trottoir ary voakasiky ny fiara ny ravi-pasoavany tonga de nitangorona be le olona fa le izy mifilany le rangaza tamaina mafy be le zaza reo avy eo de nitomamy be eo nizy re fa naninona nitomamy ty bankely ty andao tomany le chauffeur le dada be halany tompy vavaka ndray zay zavatra teny lazy fa hoany de zao zany le izy de eno tsara satria moka zay koa zay le resaka ao raha iny efa misy any Facebook any amin'ny ao amin'ny RDJ ao misy ny mo zany enregistrement de afaka enonareo tsara de eno tsara daholo inona tonga le resaka inona zavatra tenenin'ny aloha le izy fa tsy mieno fa to de maiky be fosa izy tatitra mahatonga an'iny ka misy ray maheno de misy be dehibe tsy maheno de mitatitra le anankiray lasa miova be le resaka nany tokony idirana alizy tena misy tona hoe inona kidirako mihitsy le izy satria zao
za ndray nahazo ny loza tao anatin'le izy elahy ony tamin'ny lanarary hoe manena zanako tsy tiako kaboty zanako nefa elahy manompa olona za moa nanompa olona za no nika zany le ato anatin'le commentaire ato le sary eo a eno tsara aloha le sary eo sariny goty a sariny lahy de sariko amin'ny hôpitaly a de sariny vadiko zay le miseho am'le sary eo de zay elahy olo zao nefa nompa olona maimpitay olona za tsy ary nanompa olona zany mihitsy ary zay no mahatonga ana amy teny hoe mba hirovana an'ity aretiny fosiny aloha e alohan'ny amarana Francis anazy a de ho ana enjana be ho aty aretiny ity ka nareo taxi be zay matao am'kalana mividy lasantsy a dia any amsefo dia mahazo a gel hydroalcoolique mamaimponanareo a ary a dia diovina rarahana fanafody ihany koa ny fiaranareo ao am'kalana nanomboka omaly izy io hatramin'ny faran'ny volana fa raiky 3 volana me zany de fangana raha le izy a de ny rivotra matona verina ilay générique mato reny le générique de zay no fandarana rivotra hatramin'ny voalohany a de manomboka verina am'izay tsika ary tsy mialonjafy izy a mato eo daholo zay rehetrarehetra reo ny zavatra teneniko no faranako fa mbola azonareo toy izy nalizy ny zavatra tiako tenena amaranako azy averiko le tany amboalohany teo a hoe raha ohatra reka tsy nieno an'le fandaharana ianareo na tsy hitanareo le publication tany amboalohany ohatra ndray resaka Facebook io de aza manao commentaire ianareo fa efa hafa ireo zavatra mandeha ao reo efa hafa ny firesakin'olona ho andresaka Facebook tiako tenen'io a fa misy ko olona amy telefônina ihany ko zavatra hafa amin'ny endrika tsy fanaratsiana no voalaza eto fa amin'ny endrika filazam-baovao fotsiny de adikan'ireo mpankahala sy ireo mpanenjika fa hoe manaratsy anareo mihitsy le zavatra nytenenina tao anatin'ny rivotra teo manenjika anareo mihitsy tena micompromettre anareo zay moa le fomba fiteny micompromettre anareo mihitsy le zavatra voalaza teo iny ny afaran'le fitenenan'le olona azy teny raha zany nareo tsy manaiky moramorany reny le olona tsy nieno de rangitra tokoa le olona fa inony zany zavatra nyseho tao amin'ny rivotra zany e fa to ohatran'zay mihitsy no noaratsiana tao to maninony zay no resahana any nefa zay tsy misy mikitikitiky ny fiainanareo zany zavatra zany tompoko dia azo alaina aty amin'ny RDJ aty ny enregistrement le fandarana alay voaty le izy raha matsapy ianao fa voatohitohina de eto tsika mifanatritava tsy ao anatin'ny antenne tsy ato anatin'ny resaka fandaharana fa aty velany azo fanatrehana atika zay rehefa hiala balany de azonay atao mandrivotra an'iny amin'ny lafiny hafa nisy maimpitay reo tondrakoho hirandrako rotsy zany zany io misy maimpitay tany a tegna afaka mivolana hoe nisy maimpitena koa reo nitondrakoho fa ty sipy mandro ty ve tena izy aya le viavy nagnano bain tamin'ny sipamandry nagnano bain tamy la piscine devant-ny raha ty ka ny fandarana avereo fialatsiny mandeha mialatsiny amizareo zao raha tsy nafaly anareo raha niteneniko teto miazy manao azafady izy le tsy faly tsy faly sasany aniny maratry fa le olona le ndresahany la ve faly sa tsy faly ravoravo reo zay ihany ka reo vanentana ha ty mpagnano komika ozy fa teneny la izy hoe zany tena maimpitay zavo zany tena amin'ny radio fa karaha maimpitena reny andalo zaho izy izy tsy ferana eny tena fitotonteny satria tena nisakoroka ozy zay raha nanomboka niditra Antananarivo ary zay koa mba naheny kely tsy fatina bisikileta na kiraro na tenisy fa marina mihitsy zany izy voatrany somary misy fofona tokoa tapitra iny tsisy tsy asina resaka tsony malahelo vidianako chocolat tsy arakela tsy vita le tia isorana zany reo fanalomelo akoatran'izay fisorana tia raha bojo io misy resaka mandeha polémique raha bojo misy karazan-davatra ity misy raha bojo Alexis aloha le bandim-panamboatra pneu iny ity misy casque AKG efa midiny olona 7000 efa midiny le olona 7500 mbola sany lany miady varitra hoe 2005 raha tegna tianao za de amiagnanao maimaim-pona tya casque AKG mitetina
3 millions 5 ty ny ray zany le ty fanalany bandy teo androndra teo misy bandina androndra lay namatsika le zay tsy fitenako izy hoe izy mandeha mitady makorela zala 10 le makorela mbola miady varotra zala tsy mitako vola fa azarandratsy zany hoe izy zany ame izy zay mba ame vola zay ke matonga le mamery vola misy anzay tany ambatona zaka tamy mbola kely tsy misy zay manambara manao hoe tsy maintsy atao makorela tanambao ary zato de manao edivana varotra 20 ame renany 20 de lavalava zay le izy ohatrahatra zay le izy tsy enjery zany tsy tindragoto mihitsy zany manakalaky le izy tsy le teo ozy izy goty ty misy arina tsara tare teto ary nitavilany anaty saiko any le izy amidiny le olona 500 oariny hoe fa tsara tare de le tena tsy tokony 500 kosa ty apiny azy fazarana fotsiny io amin'ny anazy apiny ny anazy hoe ty misy arivo de tsy amerenana tsy amerenana misy ny anazy moa zany mamelanjany gote mamelanjan'ireo tantsa sy ireo mpanao asa tanana manao zavatra fa misy karazan'olona de satryn'le olona ary omena azy maimpona resaka Facebook kely vetivety ako hoe misy ndraiky io ny olona sasany tsy mijery an'ilay fanambarana tany amboalohany lay publication nataony zay olona namoakany izy tany amboalohany tany fa efa le teo am'le commentaire ty ny commentainy ino toizany le olona ato miteny hoe zahay de mivarotra zanaka zava-maniry atsoina hoe kiwi 4 ariary ny ray voalaza ao mihitsy ity ny numéro téléphone iatsonareo zay ity talatany volonondry zahay ozy le olona fa mandeha le commentaire maniry aty amitsika ve i hoe ohatrany firy taona vao zany zany tsy voalaza mazava mitombona le fanontaniana fa misy olona mametraka fanontaniana any arira be any amizay ohatriny any anakiray mba ataovy MP mampite anopa le izy efa voalaza ary tsy mba misy numéro téléphone azahoananareo ve le izy mampite hiteny ratsy anao ty tena olona fantatra tena anopa iko any hoe miampitay anao masisy tena koa tena koa fa fanontaniana zala ny trambo vea raha manaikitra amin'ny olona indray rika manko le trambo nandady tamy sabotsy le hoanina lay trambo fisapisaka iny vera manaikitra olona fa le trambo hoanina ny trambo ane tsy manaikitra trambo ane mandraraka amle tongony iny misy zavatra mibotsibotsiny be de be de iny mamikitra de iny le mahatonga le aretina mandraraka anina koa ny ary dia mividiana ao amikalanary taxi be velomany tikazana ataoko zany fa tsy mahafaty olona ny trambo ohatra inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy mialo misafa ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray Alasinainy taratana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao raikitra e tsy mandeha am'izay lôniny fa tianareo foana e Orange. Numadi mabin sokole fa yufona netikecha na mtikitiki na lebe timaresi na jamaru pakatake fa miaba kamre chandu numadi mami sokole na fangarom kafe na barikase tabe amrunun bella vita malagasi numadi Daniela sanadu numadi mami sokole simamana paharu sokole ny tsiro tena izy hitanao ve le poste amin'ny fanjafarany le manao recette-na tartine mama andao koa ianao tarte dao tsika anao an'le tosi slide challenge lasa aloha fa za mbola manaraka tuto maquillage ka dainko zoky tsy voaka akory nefa anao maquillage dia mahagaga mihitsy nareo reto ka tsy maintsy mahita zavatra atao foana yo maharaka foana na ao an-trano azy stay in 1 giga anaovana Instagram, Facebook sy Messenger miampy anto 3 minitra makany amin'ireo numéro famille amin'ny sarany 500 ariary monja manankery 3 andro antsoa iary ny 222 étoile 33 Orange. Numadi mabin sokole fa
io foana ny atsikeritrana mitsikitsiky na lehibe tsy mba resina dia maro pakatake fa miavaka amy rehetra andronono mandrimamy sokole nafangaro amy kafe na vary gasy tavy amy ronono velona vita malagasy ronono mandritsy totanye lasanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo sokole ny tsiro tena izy